Taoria ny fihaonana tampon'ny fahavalo ny firenena ACP natao tany Nouvelle-Guinée iny moa dia nitoy tany Marseille ny dian'ny délégationna malagasy fotoana nanatrehana ny fihaonam-be mahakasika ny fampivoarana ny toe-karena ty Afrika izay toana ny Institut Mandela. Akoatra izay moa dia noraisina andriamatoa Jean-Claude Boudin loholona sady be an-tanàna ny Marseille ny délégationna notarian'ny Premier ministre mahafaly solonandrasana Olivier. Izay ny amin'iny vaovao iny fa hivadika koa isika amin'ny fanomanana sy ny fihetrehana fividianana. Isokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny fomberam-pirenena mahaleo tena misana ny fividianana na ny CENI tetsy alarobia ny fikaonandoha iarahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fividianana izay raha mandinika indrindra ny fanisana mpifidy eto Madagasikara. Fikaonandoha iarahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fividianana iarahana mandinika ny fanisana mpifidy no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny foibeny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana na ny CENI teny alarobia. Mpikambana amin'ny voameram-pirenena, fiarahamonim-pirenena, antoko politika ary koa ireo tompona ndraiky mpanjakana no tonga nandray anjara tamin'ity hetsika toana ny vondrona Europeana ao anatin'ny fanatsarana ny demokrasia eto Madagasikara ity. Ny tanjona dia ahafahana mikarakara fividianana mangarahara hoy ny filohan'ny CENI, saingy mbola tsy voafaritra kosa raha ironany amin'ny fametrahana lalàna vaovao izany. Ity atrikasy ity zany dia hijerevantsika hoe ahoana no fomba tena ampangarahara tanteraka ny lisam-pifidianana satria raha tsika mahafantatra raha tsika mahalala fa ny lisam-pifidianana ny isan'ny fototra anankiray ngezabe mety hiteraka olana manodidina ny fifidianana efa niainantsika teto zany dia zao zany tsika miezaka arak'izay azo atao manao zay mampangarahara sy manao zay hoe exhaustif tena hoe mampatonga ny hoe tena hoe mapetsaka ny olona tafiditra ao anatin'le lisam-pifidianana. Ho an'ny vondrona ivotoerana Europeana manao ny fifidianana na ny SS dia maro ny teboka hita izay tsy mbola tomombana ka iaraha mijery. Lehibe ny fanamby hoy izy satria maro ireo sehatra voakasika izany raha tsy hiteny afa-tsy ny resaka soram-piankonana hoy Ramatoa Eva Palmans solon-tenan'ny SS eto Madagasikara. Tonga nanatrika ity ny filohan'ny voameram-pirenena misahana fifidianana avy ao Maurice sy Comore izara ihany koa ntraikefa ny ao amin'ity sehatra fifidianana ity. Tsy misy ifandraisany amin'ny resaka politika na ny fangatahana fifidianana meloan'ny fotoana takian'ny mpanohitra ty atrikasy ity ho iatrany ny filohan'ny CENI.